afaka andro vitsivitsy isika dia ankalaza ny fetim-pirenena ka raha loatra isika raha hivavaka ho an'izao firenentsika izao raha tena tianao Madagasikara dia ndao isika hivavaka ho an'ity nosy mahalantsika ity. Koa manasanao n'aiza n'aiza misy anao ndao mba hiara-imbombavaka hivavaka ho an'ity firenentsika ity, ka manasanao avy hatrany hiara-imbombavaka aminay ao aorianan'ny générique. Dia efa mirabantsika tsiraray avy tonga soa anatin'ity fotoana ity izay ahafahantsika hiaraka hivavaka ho an'ity firenentsika ity. Matoa isika napetraka Andriamanitra eto Madagasikara dia eto ny fantatr'Andriamanitra fa mampety ny fiainantsika. Noho ny ten'Andriamanitra atao amin'ny fitomanina 7:22 izao amin'ny anaran'i Jesosy, ny famindrapon'i Jehova no tsy nahalany rehetra antsika. Dia raha mba mety aminao dia mba hivavaka tsika ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia mba hiteny hoe Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo mamindrafo a Madagasikara sy aminay vahoaka malagasy rehetra. Ndao tsika hiantsoantso famindrapo amin'izao fotoana izao hoe Andriamanitra miantso famindrapo izahay. Ndao tsika hiantsoantso famindrapo atsika eto atoerana eto Madagasikara ho an'ireo namantsika izay any Andilam-bato amin'izao fotoana izao any ampitan-dranomasina. Ndao tsika hiantso famindrapo amin'ny malagasy rehetra maneran-tany. Andriamanitra miantsoantso izay famindrapo amin'ny malagasy maneran-tany amin'izao fotoana izao, n'aiza n'aiza misy azy, na any Europe, na any Amerika, na any Australie, n'aiza n'aiza misy azy amin'ny vazan-tany efatra. Andriamanitra miantsoantso famindrapo izahay. Ianao dia Andriamanitra tiany olombelona rehetra, dia miantsoantso izay famindrapo ho an'olona rehetra niza ninona finoany, n'aiza n'aiza misy azy. Ankehitriny izay dia miantsoantso famindrapo amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Ndao tsika amin'izao fotoana izao hiantsoantso famindrapo amin'ny mpitondra fanjakana rehetra. Andriamanitra mivavaka izay amin'izao fotoana izao miantsoantso famindrapo amin'ny mpitondra fanjakana rehetra ho amin'ny manam-pahefana rehetra manomboka any amin'ny filoham-pirenena. Izay rehetra mety manam-pahefana dia miantsoantso izay famindrapo ho an'izy ireo. Dia ndao ihany koa tsika amin'izao fotoana izao hiantsoantso famindrapo ho an'ny kristianina rehetra sy mpitondra fivavahana. Andriamanitra miantsoantso izay famindrapo ho an'ny kristianina malagasy rehetra. Miantsoantso famindrapo izahay ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra na amin'ny fiangonana zokiny. Miantso famindrapo izay ho an'ny mpitondra fivavahana amin'ny fiangonana zandriny rehetra. Ninona misy azy dia ianao dia Andriamanitra tsy manavakavaka fa tiany olona rehetra. Io ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Exodosy 2:13 izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny ra dia famantarana ho anareo ho amin'ny trano izay toeranareo. Ary raha mahita ny ra dia handalo anareo ary tsisy loza handringana anareo. Rehefa eo amintsika ny ra'an'i Jesosy Kristy dia tsy misy loza handringana antsika. Raha mba mety aminao dia ndao tsika toy hivavaka amin'izao fotoana izao dia hiantsoantso an'izany ra'an'i Jesosy hoe Jesosy Kristy Tompo, rakofy amin'ny ranao Madagasikara, rakofy amin'ny ranao Jesosy Kristy Tompo ny vahoaka malagasy rehetra, tsy hakanavaka na ny mpivavaka na tsy mpivavaka, na ny olona tianao na ny olona tsy tianao, ena dia ny olona maniratsiranao aza Andriamanitra dia tianao. Dia miantsoantso ny ranao izay handrakotra ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra. Amen. Hoy ny Baiboly atao amin'ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly 2:4 tapany voalohany dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Ndao tsika amin'izao fotoana izao hiantsoantso ny afo ny fanahy masina hirotsaka eto amin'izao firenentsika izao hivavaka tsika tao. Jesosy Kristy Tompo, aoka ny afo ny fanahy masinao hirotsaka amin'ny Madagasikara sy aminay vahoaka malagasy rehetra. Voafetra ihany izay amin'ny maha-olombelonanay, voafetra ihany ny fahafahanay, ny fahalalanay, fa mangataka izay ny afonao fanahy masina mba ho eo aminay. Angatanay ny afonao fanahy masina amin'ny fiangonana
kristianina rehetra, hitondra fanana indray ho an'ireo kristianina mety efa mangatsiatsika, ho an'izay rehetra matoritory dia foazy fany masina, ary arehety ny fiangonana rehetra hitondra fifoazam-panahy mbola tsisy ohatr'izany amin'ny région rehetra eto Madagasikara, amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara, hitondray fifoazam-panahy arehety ny afinao any anatina ihany. Mino izay Andriamanitra fa izay tsy hain'olombelona atao dia hainao atao zany, ary aoka ny herinao hikasika anay tsiraray avy. Ianao dia Andriamanitra tia ny olona rehetra na ny olona tsy tia anao ary. Ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany dia raisy ny fifonanay, raisy ny fivavakay ho an'izao firenena izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany. Raha nahafinaritra anao ny vidéo dia manasa anao hizaran'izany vidéo izany. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hi-abonné mba ahitanao vidéo maro tahaka izao. Dia misaotra antsika rehetra manaraka tompoko amin'ny heriny toy izao indray fotoanantsika. Veloma tompoko.